Miarabantsika rehetra amin'izao harivarivan'ny talata voalohan'ny volana jolay 2024 izao. Mialatsiny fa alin'alina ihany satria mbola nisy nanahirana kely. Ka ny tanindrazana zao dia efa tena manomboka alina tokoa. Fa izay maharaka moa manaraka ny direkta fa izay ny sisa dia manaraka izay te hanaraka rehefa avy eo. Ka mbola resaka momba ny ty resaka délégation nalefa hidinika momba an'ireo nosy kelitsika izay bodon'ny frantsay délégation nakaty à Paris. Ny marina dia ny convoqué-ny Macron ny tena marina. Satria eo sady dia efa misy zavatra tsy milamina satria resaka fiandrianam-pirenena, izany hoe souveraineté an'i Madagasikara no antony resaka fihaonana ka tsy tokony aty ivelany aty Frantsa velively izany no atao. Fa resaka Madagasikara io, Madagasikara no tompon'ny fitakiana, Madagasikara manana ny rariny, any amintsika any Madagasikara no atao io. Frantsay no tokony hanantona any hanao izay zavatra tokony atao manodidina izany amin'ny arenany tsy misy fepetra ny ireo nositsika ireo, izany hoe réintégration ny îles éparses amin'ny Madagasikara araka ny fangatahan'ny résolution fa 430 bara 190 tamin'ny 12 Desambra 1770. Ka zavatra tsy mitombony izany hoe mpangalatra tany, zany bobody tany zany dia mpangalatany zany, bobody tany no mitondra ny baolina. Ka manapatra ny heriny manao abus de puissance. Ka isika rehefa mandeha amina fiantsona ohatr'izao dia mitoro-teny ohatran'ny lolo fotsy na koa miditra mivantana any ambava-mamba araka ny fitenenana. Ka reto lazaina fa délégation reto dia karazana bouc émissaire zany, atao fitaovana anao cinéma, sarimihetsika, satria efa mazava sy entitra ny position Macron manoloana ny fitakiantsika malagasy. Efa nilaviny tanteraka ny famerenana an'ireo nosy ireo. Raha manaraka tsika amin'ny gazety Le Monde efa navoaka foany dia manazava amin'ny antsipriny izay position Macron zay. Fa resaka alibazary, resaka fihetsiketsehana fotsiny ireo entina amitahana ny olona tsy mandinika sy ny tsy mieritreritra amin'ny firaisana tsy kombakomba komberaka izay efa mifanarahany tamin'ny 20 cm izay mpanompony andevony. Ka ny tena tanjony amin'izao hetsika ataony rehetra izao dia izy roa moa zany, zalahy mitovy zoom-pirenena, dia mody atao resaka hoe fiaraha-mitantana na co-gestion. Fa ny paika
dia nitady fifanarahana vaovao, zany hoe fifanarahana aminonany résolution zay efa tapaka zany résolution zany dia efa lany ao tamin'ny alalan'ny tsangatanana tamin'ny voa fifidianana assemblée firenena mikambana ka azo lazaina tsy azo ivalozana, tsy azo ovaina intsony zany, efa tapaka de tapaka. Fampiarana azy no tsy maintsy fandiniana, zany hoe fampiarana ny tena fiangavian'ny firenena mikambana zany dia famerenana madiodio ireo nositsika ireo, ny famerenana mba ho famerenana ny unité nationale Madagasikara, zany hoe ho tany ray tsy mivaky, zay le hoe intégrité territoriale. Zavatra nitsakitsahan'ny Frantsay ny zontsika tamin'ny fotoanan'ny nazahoantsika fahaleovan-tena na accession à l'indépendance araky ny lalàna iraisam-pirenena dia tokony miverina tanteraka, tsy misy anombinana amin'ny Madagasikara, tany be amin'ny Madagasikara miaraka amin'ireo nosy kely rehetrarehetra manodidina ao anatin'ny faridranomasina hoe zone économique exclusive na hoe ZEE, ao anatin'ny 200 mail na 500 kilometatra miala amin'ny morontsiraka Madagasikara, tafiditra ao daholo ireo nosy kely ireo. Zany hoe tokony naverina tanteraka tamintsika ireo, tamintsika nahazo fahaleovan-tena ny 9 Jiona 1709 ka raha iresaka sy katsaka efipetsy amin'ny resaka hoe fiaraha-mitantana zany Macron dia tsy azontsika ekeny zany satria zavatra raha mitantana zany dia zavatra raha manana efa mazava ary tapaka lany fa Madagasikara ny malagasy manana fiandrianana amin'ireo nosy ireo, tsisy iarahana amin'ny Frantsay zany. Resaka hoe fiaraha-miasa zavatra hafa indray zany, fa ny resaka hoe tompony ireo nosy ireo dia amintsika madiodio ireo nosy malagasy ireo zay natsonony amin'ity resaka hoe ils éparses tsy ahoana zany zavatra ohatrany naparitadritaka fotsiny eny fanaovana tsinotsinona ireo tanitsika ireo zay mody hoe kely fa faridranomasina nosy totalin'ny tany nosy no kely fa ny faridranomasina manodidina azy amin'izay resaka hoe zone économique exclusive zay efa misy 640 400 kilomètres carrés, zany hoe 770 kilometatra tsy mivadimandry moa zany, toradro kilometatra toradro, zavatra tsy tapesipeseny zany. Efa ny atsasaky ny canal de Mozambique ray manontolo no lasa amin'ny Frantsay raha lasandrareo ireo tanireo, ireo nosy ireo, zany hoe voadidina tanteraka isika manomboka aty amin'ny atsinanana miakatra hatrany amin'ny avaratra amin'le resaka glorieuse, midina hatraty atsimo aty amin'ny Roanne de Nova hatrany amin'ny faritra fanitsiny Puléar any, fanitsiny Morombe, misy an'le Bassas de India sy ny Europa. Ka fandikana kitsirano ny fanapa-kevitry ny firenena mikambana ny fitadiavana irika, zany hoe
ny tsy ampiarana io resolution fa 430 bara 180 lany tao amin'ny firenena mikambana io ka efa noresahako matetika ny problema amin'izay resaka fikitikitihana ny tanitsika tsy ho tafaverina tanteraka amintsika izay satria tsy misy hafa amin'ny intégrité fizika zany hoe tsy azo kitikitihana koa ny resaka souveraineté na intégrité territoriale. Ny hoe intégrité fizika dia tsy azo kitihana io vatan'olombelona io, tsy azo ovaina io, tsy azo anapahana io, tsy azo anaovana zay tiana atao io, fa misy lalàna miaro azy. Ary tsy misy hafa amin'izay koa ny resaka intégrité territoriale ny firenena iray, tsy azo kitikitihana na ovaina. Ka raha raisitsika ohatra zany dia ohatrany hoe olona anankiray ny tapahana ny tanany na ny tapahana ny tongony fa tsy vita ny tanana sy tongotra raha manala faritra na tany na nosy ho amina firenena anankiray fa ohatrany manapa-doha. Zany hoe inviolable, tsy azo negosiana ny fahaleovan-tena sy ny souveraineté sy ny intégrité territoriale raha vao manala ianao dia na mamono. Ka midika famonoana tanteraka ny firenena malagasy ny fanapahan-kevitra hafa akoatra n'io voalaza sy tapaka ao amin'ny resolution fa 430 bara 180 io. Zay ny problema voalohany. Problema faharoa dia momba ny resaka mpitondra. Ny mpitondra tao anaty entre guillemets na faran'ny sosina, ny mpitondrantsika dia tsy olon-kendry, efa rahantsika mahalala ary tsy zoviana intsony izany. Olona tsy maro toetra, zany hoe tsy honnête, tsy marina, tsy azo itokisana. Ary ny tena loza dia tsy malagasy intsony. Satria efa nangataka ny zom-pirenena frantsay, lasa mandray roa zany, very ny maha-malagasy azy araky ny lalam-panorenana malagasy. Iny efa verimberina foana le artikla 270. Ka zany dia miteraka resaka problemana complicité, zany hoe tsikombakomba, firaisana tsikombakomba, azo lazaina koa hoe espionnage, ary koa resaka problème conflit d'intérêt, satria ny olona mandray roa ohatran'ny Rajoelina dia tsy afaka manavaka ary tsy afaka manasaraka ny tombotsoan'ny firenena malagasy amin'ny tombotsoan'ny firenena frantsay zay nanaova amin'ny fianianana. Raisitsika ohatra fotsiny, oviana ka oviana, afaka milaza zay manan-kolazaina sy manana pirofo hoe mba oviana no nanentana ny vahoaka malagasy ny lobava io milaza flo io amin'ny famerenana mavitrika ireo nosy tanitsika ireo. Oviana taiza nisy fanentanana, taiza nisy fihetsiketsehana, ny vahoaka zay mihetsika aza
mba mandray andraikitra dia firetina tsy avela manao izany. Ka eo le olana tadidiotsika fa zavatra iakinany ain-dehibe amin'ny Madagasikara, zany hoe iankinan'ny firenena malagasy sy noavy amin'ny firenena malagasy izao Rajoelina ny resaka famerenana an'ireo nositsika ireo izao. Gravy ary tena gravy, tsy misy zavatra gravy ohatran'io raha miresaka ny firenena. Io ny zavatra farany gravy indrindra, satria raha ohatra ka tsy hiverina amintsika tanteraka ireo nosy 5 ireo, dia midika izany fa tsy antsika tsony ny tanitsika, tsy maso mandidy ao amin'ny tanitsika isika. Ary rehefa tsy maso mandidy ao amin'ny taninao ianao ohatrany ao anatin'ny tanànanao na ao anatin'ny tranonao zany nisy olona misquaty, misy olona manao besandry, manao zay tiany atao, dia mazava ho azy fa tsy isy tsony ny fahafahanao aloha voalohany indrindra, satria firenendehibe manapatry ny heriny ohatran'ny La Frantsa zay efa nibodo nakankeriny ny firenentsika tamin'ny resaka fanjanahantany efa tamin'ny 720 taona lasa mandraka androany. Io mbola manohy ny politika an'io ihany zareo, satria izy tsy mitsahatra mandany dekret momba ireo nosy ireo zao dia nampidirina amin'ny resaka hoe TAF, hoe terre australe arctique française, zany hoe Madagasikara zany raha vao ao anatiny zany ny sombon'ny Madagasikara ireo nosy ireo, dia ao anatin'ny Madagasikara lehibe iray manontolo. Ny annexion zany hoe fipodona fanambarana an'ireo nosy kely ireo amin'ny La Frantsa dia midika avy hatrany fanambarana an'i Madagasikara amin'ny La Frantsa, na tiantsika na tsy tiantsika, na iza may lalàna na iza may lalàna, na tany Harvard na tany nizaniza fianarana lalàna hoe faratampony, zay ny noheviny. Very hatreo zany ny fiandrianam-pirenentsika, very hatreo ny mampaleotena ny firenentsika. Ka etsen-daniny zany dia ahodikodina ny loha fa mahazatra atsika moa ty resaka diversion ty amin'ny resaka fanapozinana ratsakafo, ny tsy fahatomombonany resaka fahasalamana, fitsaboana any amintsika. Maro ireo mpiray tanindrazana mamono ny ainy amin'izao fotoana izao, ny resaka fanapozinana na ny resaka tazomoka any Kongo moa no tiako ambara. Ny famonoana fandroahana amin'ny tanin'ireo malagasy zay any amin'ny faritra atsimo, ananganana ny fitandrahana mamono, fasika mamono radioaktifa any amin'ny base tuliara, dia mbola mitohy ny famiretana sy ny famonon'ny milisy gendarme Rajoelina. Ka ny ahiko tsy vitan'ny hoe olona tsy tandalana Rajoelina, fa olona hors de contrôle, satria tao anatin'izay 19 taona zay
dia ny rahantsika rehetra nahita ny amboletra na fanatony zavatra tsy rariny zay tiany atao rehetra dia nataony zavatra tsy rariny na injustice nanonga-panjakana izy tsy maintsy nitondra ny tetezamita tokony no 5 volana lasa 5 taona dia mitelona foana raha malagasy ka manahy aho satria rehefa mentsika lalana anao ny tsy rariny ohatran'izany dia hotohizana io ary tsy salasala izy anohy azy taiza no mbola nisy fanovana lalam-panorenana mandritrina tetezamita tsy zany mihitsy ny definition zany tetezamita zany fa tena zany ny atao hoe fanaparam-pahefana ary ny frantsay no ambadiky zany setrasetra sy resaka fanaovana besandry amin'ny fitantanana firenena izany ka loatra zany zay efa tena any aposy frantsay tena ny ara efa lasa frantsay no andeha ifampikeo-doha ifandinika momba ny famerenana ireo nositsika ireo zavatra mission impossible zany no fitenenana mission impossible tsy ho tanteraka zany tsy ho totosa mihitsy zany famerenana izany raha olona ohatran'ny Rajoelina no eo amin'io fitantanana ny firenetsika ka olona tsy malala zany hoe sens interdit zany hoe inona ny tsy azo atao tsy manaja lalàna olona tsy malala stopy olona tsy malala an'izany hoe feu rouge dia hoe tsy maintsy mijanona fa dia manao dito hatramin'izay 5 taona izay nanomboka tamin'ny 2009 ka mifandikan-dalàna ataony tsy misy faran'io dia tsy tombontsoa velively ho antsika malagasy tsy tombontsoan'ny firenena malagasy fa tokony eritreritrisika ary vondrona sy tambatra hiary dinika ny hoavy ny firenetsika satria eo am-pelantanan'ireo ny hoavy ny firenetsika eo am-pelantanan'ireo ny mahafirenena maleo tena amin'ny Madagasikara satria firenena tsy manana sisitany zany tsy ho firenena maleo tena mandrakizay zay tadidio raha mbola fangaroaro amin'ireo resaka Îles Éparses ireo sika dia veloma lava vatapatany soavina ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ka tokony hidinika isika hitadiavana fitondrana vaovao fa tsy fitondrana lomorona voavidy amin'ny kolikoly ohatran'io no avelantsika hitantana ny firenentsika satria rehefa mbola tsy entika isika dia ho tohizany hatrany ny resaka beloa sy ny didiky felehibe ovaindray io lalam-panorenana io dia hitondray tsika mbola hiantso hoe andriamatoa président gouverneur tsy ao anatin'ny lalam-panorenana atsointsika gouverneur ny mera lany amin'ny resaka ordonnance zany hoe tsy ara-dalàna atsointsika hoe mera dia
eo tsika nyraisina satria iaina ao anatin'ny tsy ara-dalàna sy ny tsy rariny mandrakizay tsika izany ary anjaka ny tsy fahamarinana ka tokony andray fepetra entitra koa isika tsy misy hafa amin'ny ataon'reto menasofina mpanjana tany frantsay reto ny azy de mandeha décret daholo reny resaka momba ny IDGPARS reny hoe anatin'ny faritra ny tafy tia mandray andraikitra raha misy an'izao sika tany tsy 100 kilometatra maherikely miala ny tantsika le nosy dia tsy manana fiandrianana tsy manana souveraineté amin'le nosy akory sika 50 kilometatra ny elanelan'ny tamborano sy Roanne de Nova matotsika tsy mihetsika ohatr'izany dia mazava ho azy fa voafatotra ary mazava va hoe aizany le fatotra manjoatsika de rajoely sakana ny firosoana amin'ny famerenana tanteraka ireo nosy zay antsika madidio ireo ka fean'izay dia mazava ireo nositsika ireo resaka tombontsoa io resaka géopolitika resaka tombontsoa satria ny arena tsy tapesipesena ny ao anatin'ireo faridranomasina ireo ny antsika de resaka filavona lefina na soumission tanteraka no antony anarahantsika ambokony any Macron zany any manaraka bokony any Rajoely tsika zay ravimbody manaraka ny ravimbody ny Macron ka am'izao taona 2024 zao dia mbola zanatany frantsay isika resaka fotsiny le nandanina fotoana nanao fety hoe fankalazana ny fahaleovateny reny ny afo manga mipopoka ny jedo ny bus électrique resaka futilité zany hoe resaka manidiny reny tsisy zavatra mitoetra tsisy zavatra mitombona fa ny marina dia miankin-doha tanteraka amin'ny vahiny sika sy mbola tsindrin'ny vahiny ary mbola azo lazaina raha ny tena zava-misy na ny réalité mbola zanatany frantsay isika satria tsika tsy afaka mametraka ny fiandrianantsika amin'ireo tanitsika zay antsika ara-dalan'ireo zay efa neken'ny majorité ny firenena mikambana maronisa tamin'ny 7 nanaiky 7 fotsiny nanda fa antsika madidio reo nosy kely antsoina hoe IDGPARS ireo ka eto am-pamaranana ny resaka hoe co-gestion zay tadiavin'ny Macron dia fomba pitaka ibodona maharitra ireo nositsika fatany fa tsy manana moyentsika ny iaro sy anaramaso andreo resaka hoe co-gestion zany de resaka bidon fotsiny zany resaka kobakambava fa ny vokany dia ny fahasimbana tena lal tsy azo arenina zany hoe irrécupérable ny
fiandrianam-pirenentsika malagasy izay lasa efitrano ao anatin'ny trano be la Frantsa ka hiteraka fanjakazakana ary setrasetra ataon'ny mpanjanatany ka ho very tanteraka ny fahaleovantenatsika satria itoy ny annexion de fa averimberiko foana fa fanambarana ny atao hoe annexe zany de mitambatra amina zavatra anankiray rehefa annexa reo nositsika ireo de annexe zany Madagasikara dia zanatanytsika mbola toy ny annexion am Madagasikara tamin'ny 9 Aogositra 1799 na kolonia frantsay atsika ka ny fandehanana tany taty a Paris dia mazava ho azy fa fandika amin'ny Macron fanaovan'ny tsinitsinina sy fanitsakitsahany ny résolution nataon'ny firenena mikambana. Ny fandehanan'ireo koa ho antsika malagasy dia firaisana tsikombakomba ka ny tena marina dia raha mijanona am'izao toedra raha zao isika dia lasa isan'ireo hoe tafy zany Madagasikara, tombontsoa manokany ny frantsay izany, tombontsoan'ny frantsay ranoray fa tsy misy ho amin'ny malagasy na dia ohatran'ny silakoa ary tsy hoe domtom ka hoe hiteraka zo antsika izany fa de zavatra sens unika tombontsoa frantsay tanteraka ny am'ireo resaka îles éparses ireo, resaka fitsetsefana, fanjakazakana ary didiny besandry zany no iainantsika mandrakizay. Ary na mbola ho any aoriana raha mbola mety ho soloany lalàna ianaran'ny Madagasikara raha itoy izao zava-doza filalaovana ny aim-pirenentsika izao. Melohan'ny lalàna iraisam-pirenena mazava ary fandikan-dalàna ny fitazoman'ny frantsay na ny annexion n'ireo nosikelintsika ireo izay araky ny lalàna iraisam-pirenena de tokony verina tanteraka na verina tanteraka intégral tsisy analàna zay le hoe intégrité territoriale tamin'ny Madagasikara rehefa nahazo fahaleovantena isika ka mila mijoro isika taky ny fampiarana ny résolution 430/20 mangataka ny fitondrana mpanjana tany frantsay amerina zany hoe hanao réintégration an'ireo nosy kely ireo zany hoe ho tany iray tsy mivaky Madagasikara ka mila manambatra hery isika anohitra hatramin'ny farafofinaintsika ny resaka cogestion zany lavitsika marindrano zany na isy ho faty na isy ho velona tsy tokony anaky an'izany sika zavatra ohatr'izao tokony hoe olona matapitrisany raha hoe tsika moa tsy fantatra na 12 tapitrisa na 5 na 7 na 9 na 30 samy milaza zay tiany ho tenenina daholo
raha hoe ataoko hoe misy 7 tapitrisa na 8 tapitrisa amin'ny malagasy farafaratsiny ny 20 tapitrisa amin'izay tokony fo tokony joro rehefa tsy sahy lahatra eny an-dalambe isika satria na dia aka ny anitsaka an'io faritra kely asa misy 4 metre carré io kianjan'ny 13 mai io raha tsy vitatsika ahoana moa ny angalantsika an'ireo nosy ireo satria mazava ho azy fa le olona mpitondra atsika no lolovin'ny frantsay vidin'ny frantsay amoritra atsika tsy azotsika mamerina n'ireo tanitsika ireo ka mila manambatra hery sika rehefa tsy mahavity lahatra sika hoa dia alao fa asiana tsy resaka fitsapakevitra zany tsy fa fanehoana fa tsy anaiky ny cogestion ariady hiaro ny tanitsika dia ho hita hoe firy ny malagasy ijoro satria nisy zavatra nalefako tao amin'ny navokako tao amin'ny Facebook Macron sy Rajoelina mibata amin'ny farafara misy amin'ny Madagasikara sy amin'ny malagasy miesona ka matombo firenetsika lolovin'ny olona ohatr'izao ary tandindomindozo ohatr'izao dia tsy ampy fandraisana andraikitra isika malagasy tsy sa mijoro ohatrany nataon'ireo razambentsika nanohitra amin'ny fanjanahantany isika ka mila fahafoizatena mila fanolorana aina zany fahafahana zany fahaleovatena zany ka mila rodana io fitondrana tsy ara-dalàna io zay tarihana filoha tsy ara-dalàna efa tsy malagasy intsony ary manalika mamono ny vahoaka malagasy satria tereniny zom-pirenena vahiny frantsay ananany hiaro ny tombontsoa frantsay ka efa mazava ny position'ny frantsay position Macron dia ny tsy amerina madidio tsy misy fepetra ireo nositsika ireo ka mila midinika isika mila mandray andraikitra manoloana izany zany hoe mila fitondrana vaovao Madagasikara fitondrana tena entina malagasy marina tia ny vahoaka malagasy ary tia ny Madagasikara zany hoe tia tanindrazana zany ka anao miaraka amin'izany fitondrana vaovao izany zay fomba rehetra azontsika amin'ny alalana fanarahana miaraka amina firenekafa matanjaka ijoro taky sy aneriny frantsay anaja ny zotsika anaja ny fitondrana ny fitondram-panjakana frantsay ka mitoy ny tolona na dia hatramin'ny tolona mitampiadiana zao ny mahatonga an'le firenena ny vahoaka ao amin'ny firenena iray ny mpitolona hoe mivadika any amin'ny tolona mitampiadiana rehefa tsy enona rehefa hitsakitsahana rehefa tsy asiana asina dia tsy maintsy izay no lalana firenena rehetra nandalo tamin'izany daholo na iza na iza rehefa manoloana ny tsirariny ianao dia tsy maintsy miaro tena zay le légitime défense légitime défense ho an'ny vahoaka légitime défense ho an'ny fiandrianam-pirenena zay hain'ny vahoaka hain'ny firenena malagasy ka
raha tiany tanitsika isika dia andao hijoro, andao aneo hevitra farafaratsiny, na de resaka laiky posikely resaka tsy anovinina raha tsy arahanasa mba hafarafaratsiny hoe voniny sika vahoaka hiaro ny fiandrianan'ny firenentsika, hiaro ny fahaleovantenan'ny firenentsika, hiaro ny hoavintsika, hiaro ny hoavin'ny taranantsika, zany hoe hiaro ny fijoroan'ny Madagasikara mandrakizay. Tsy maintsy tafita ny vahoaka amin'ny rahina, masina ny tanindrazana.